Ampitiavana indray ry mpijery ajaina ny tsidihana ny tokantranonao amin'ity takarivan'ny talata fa 12 ny volana janoary ity tolorana ny araba ary ianao izay mbola tafiaraka aminay ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra matv izao asiana ampitiavana ary ianao anjo izany hatramin'ny farany eo amin'ny olona ny mponina andavanandro avy hatrany ary no isantarana ny vaovaontsika amin'izao takariva izao andian'olona mpanjifa no tonga ny taraina teny ny jirama andavamamba androany no ny tsy fahavitany fampidiran-drano sy jiron'ireo tofarany nefa efa navoloa ny saran'izany tamin'ny jirama andeha ary hojerentsika ny sary. Mitaraina ireo mpanjifan'ny jirama izay nangataka fampidiran-drano sy herinaratra ao amin'ny tokantranony nandritra ny fotoana ela nefa mbola tsy totosa izany. Efa nalony sarany tamin'ny jirama ahafana mampiditra izany ireto farany nefa mbola tsy nitota sain'ny jirama hatrany. Tonga marobe ny nanoloana ny jirama andavamamba ireto farany androany niaraka tamin'ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa izay nangataka fihaonana amin'ny tompon'andraikitra ny jirama. Zavatra mitranga zany dia reto mpanjifa reto mitaraina no tsy fatafidiran'ny jirony nefa misy olona izay taty aoriana natafiditra. Indrindra fa raisina akazo zao ny tena mampalahelo dia hoe misy olona mitaiza ho lantitra be toeram-pianarana dia lasa mpiampoka hiverezan'ny poa zany ray aman-dreny amin'ny alina. Misy ny olona izay tena nanao an'ilay extension nefa izy indray sivy zareo niaraka izy indray tsy natafiditra dia hoe ahoana marina izy mifandray fa zany nanao ny demande extension nefa zany tsy natafiditra. Manampika eto zareo hoentinao amin'ny jirama satria nefa mangataka compteur any amin'ny agence dia hoe tsy ampy ny compteur anay fa tetezina daholo indroa ny verenanareo agence rehetrarehetra eto Antananarivo. Efa nahalo voly izahay ary efa mataona no nanefanay ny sarany tokony aloha amin'ny fampidirana ny jiro ao an-tokantranonay saingy efa taona ty aoriana mbola tsy notanterahany jirama izany hoy ity raim-pianakaviana ity. Efa taona zao zay efa nahalo voly amin'ny jirama efa natao batatasa tany amin'ny MC nalonay dalana ny vola tonga ny fandavam-bola vita zama tsara nazy misy nefa ny jiro hatramin'izao dia mbola tsy niakatra hatramin'izao tonga aminay. Tsy tokony handray vola ny jirama raha tsy ampy ny fitaovana eo am-pelantanany ahafahany manao ny asany hoy ny mpanjifa sasany. Ary aza mandray vola nareo jirama raha tsy misy compteur zay nenay no teninay apetrakay aminareo aza mandray vola intsony reguleony zay efa nandoha vola noe délai zahay efa tamin'ny 2013 zahay no nandony anay hatramin'izao mbola tsisy nefa 2015 natao teoriana efa vita. Mangataka ny amin'ny tanin'ny orinasa jirama ny asany ireo mpanjifa izay mitaraina amin'ny fijaliana amin'ny tsy fahazoana misitraka ny jiro sy rano ao an-tokantranony.